Pedak sikit apa? Ivabak sikit apa? Andriamanitra arainay io. Ity fotoana ity no entinay mamantatra ny asabidy ny fanarananao. Manam-pilazaina aminay mantsy ianao fa tianao ho mahatotry eo amin'ny fanarananao izay. Dia mitenena voninkaino izay voakanao. Amen. Rehefa malala ray vola martyra ny volana Aogositra, fanehoana ny tena finoana izay azontsika sy tanatsika izany, tahaka an'ireo martyra tamin'ny fotoan'andro. Ny ten'Andriamanitra ka nahafatra ampahirizana antsika amin'ity androany ity ny filazantsara araka ny Marka 7:4 ka hatramin'ny 7:30. Tsy vakiky tsony fa efa mazava ny famakiam-panoloana teo. Fahatipelo koa pahitilo havana dia nyainga avy amin'ilay fantaliana goavana napetraka ny tombo tamin'ny mpianatra, ny amin'ny fahafantarany olona azy amin'ny Jesoa, ny amin'ny fahafantarany mpianatra azy fa isa marina moa ity Jesosy niaraka tamin'ity. Tena voaray amin'ny mpianatra sy tena fantatry ny mpianatra be izay mahizy azy amin'ny Jesosy mpamonjy azy azy. Omantsy Jesosy tamin'ny mpianatra ataon'ny olona misa moa aho, fa tena ataon'ny mpianatra tamin'izay dia ony sasany hoe iza Jaona mpanao batisa, onjay ny sasany iza Elia, ary onjay ny sasany anankiray amin'ny mpaminany. Dia nitotika tamin'ny mpianatra Jesosy ka nanao tamin'iray hoe fa ianareo kosa manao avy iza. Dia ony mpianatra tamin'izay tamin'ny alalan'i Petera, aonazy Petera, ianao Kristy. Ary teo namana petrany tompony hoe aza mbola miteny na min'izany na amin'iza. Izany fahafantarana ny Jesosy zany dia mbola atao sekreno, io antsoina hoe sekre mesenika. Mbola fotoana tsy fanehoan'i Jesosy amin'ny tena no fantatry ny olona rehetra aloha, fa mbola mpanantanterahana no misy ao an'izy. Ary afantatry ny olona sahatra zany momban'i Jesosy zany dia efa betsaka sahady ny sakatsaka tsy afaty manatanteraka lay mission izay mitanterahana. Mbola tsy tonga le inona, mbola tsy tonga ny fotoana. Ary tao anatin'izany nampianaran'i Jesosy amin'izay amin'ny mpianatra reto ny amin'izay tena momba azy sy ny amin'ny fiainany sy ny amin'ny fanarahana azy, ka nilazan'i Jesosy tamin'ny mpianatra ny hoe ny zanak'olona tsy maintsy anino, tsy maintsy mijaly mafy dia ho lafin'ny loholona sy ny loholo misorona ary ny mpanoratalana. Ary dia atao intsy moa ho volony. Ary amin'ny andro fahatelo dia tsy maintsy maninona hitsangana zanak'olona. Izany rehetrarehetra zany no miteraka adrevitra tamin'ny mpianatra. Izany natonga amin'ny mpianatra tsy nanaiky zany fanaparany tompo zany ka natonga azy teny mafy tany tompo. Ary teo natresitra ny Jesosy havana tamin'ny Petera ka nanony azy kely nitodika tamin'ny mpianatra. Dia onisy tamin'ny Petera, anevoky ianao reny Satana. Mampieritserity zany teny zany havana, nefa io mihitsy no anisan'ny fotoatin-kafatra ty mitombo amin'ny tainy eto. Ndikany hoe anevoky ianao Satana dia ity havana, antokony azava amintsika tsy hoe Petera koa ny Satana. Fa resan'izany tao anatiny izay mety nanakatsakana ny Jesosy na milalana azy tsy andeha araka ny lalana voasorotran'Andriamanitra andianatra. Ary zay no natezitra an Jesosy tamin'ny Petera nilazany azy hoe anevoky ianao Satana. Satria manina moa tsy mihevitra ny amin'izy ianao, ny amin'Andriamanitra ianao, fa ny any olona ihany. Dika zany avako dia zao tokony hevitra foana ny anisitsika ny an'Andriamanitra isika. Teo amin'izay no anomezan'ny tompo azy fampianarana
ary todika amiko aminao ry mpanaradian'ny tompo ho antsika ry vahoakan'Andriamanitra amin'ny aino ankehitriny ny amin'ny fepetra telo ny amin'ny fanarahan'ny tompo. Ino izy teo? Fepetra telo ny amin'ny fanarahan'ny tompo. Raha misy tanaraka ny tompo dia ny safatra telo fepetra telo napetraka ny tompo. Zay rehetra tena vonoka anaraka sy teo kristianina ary teo mpanompon'Andriamanitra ny havana rehetra ny fepetra telo apetraka ny tompo. Raisy mikariny ianao dia soraty tsara. Ny fepetra voalohany ny amin'ny fanaranan'ny tompo ry havako dia tsy maintsy manina moa mandany tenany. Ino izy teo? Mandany tenany. Raha misy tanarakaky aoka izy mandany tenany. Aotra mandany teny zany. Dika hoe mandany tena ry havako dia fanamavananao izay mahisy azy anao ry havako eo alohan'ny asan'Andriamanitra. Fandeferatsika ny amin'izay feheferatsika ho zavatra ny amin'ny tenatsika ary ny fahaizanao manaiky matsinitsinina anao eo alohan'ilay asan'Andriamanitra sy fanaran'Andriamanitra izay ataontsika ny havana. Ny an'i Jesosy dia nazavatra nasehon'Andriamanitra tamin'ny fanafoanana ny tenany na ny kenina moa ho tonga olona tao amin'i Jesosy. Ka lay mahendrika Andriamanitra mahisy azy no foanatra atonga lenina famonjenatsika dia natonga azy tonga teto ambony tany atatreraka ny famonjenatsika. Ary zay fanafoanana ny teny zay no amparehetra fa mila mandany tenatsika sika. Zay vonon-kanompana izy, zay vonon-kanompan'Andriamanitra. Fa raha misy ina mono so azy olona raha mahazo ina moa izao tontolo zao kanefa very diaity. Asarasanao tinambara amin'izany ry havako fa mihoatra lavitra no ny areny tany sy ny arena iverintsika ho an'ity tenatsika ty ry havako. Lay aren'Andriamanitra zay omaniny ho antsika any an-danitra ry havana ary zay indrindra no mahatonga azy teny eto amin'ity teny ity manao hoe fa zay tany izy zay tany montsinainy dia manina moa avery azy. Mila manaiky sika ry havako, mila manafona ny tenatsikitsika, mila mampandefitra zay mahisy azy antsika isika zay vonon-kanaraka ny tompo ry havana. Ary na iza vonon-kanaraka azy tsy maintsy mandany tenany aloha ary mampiseho mampandefitra zay mahisy azy antsika fa mametraka ho zava-dehibe ny amin'izay mahisy azy ny amin'ny fametrahana ny anjara-toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika ry havako. Mila mandany tena isika. Zany ry havako mitatsika tamin'ny matiora zay hitatsika teo zay miainga tany amin'ny Misaka, Sadraka, Abedinego. Teo alohan'ny fandrahonana zay nahazo azy, teo alohan'ny zay mety napetraky ny Nebukadnezara ny antsy fiankofany teo anatreny izy teo anatrehan'ilay sary olona volamena. Teo alohan'izay fanekeny an'Andriamanitra Nebukadnezara fa izy teny lahy tsy nanaitsy hatrany farany na dia inona aza haningotra ny aina azy. Ary zany fandavana ny teny zany ry havana dia ny faneketsika tsy hivadika amin'Andriamanitra na amin'inona na amin'inona na dia haningotra ny tena azy. Ary zany le fomba fiteny mazona hoe vola sa aina fa eto ndraiky hoe ina moa aina sa Jesosy. Zany matiora aina sa iza Jesosy. Fa ny azy no amavana zay mety aity na dia haningotra ny tenany azy na dia mety hahafaty azy ny fifikirana ny finoana ny Jesosy Kristy nazavany any matiora. Izany azy Jesosy fa nandany tenany izy ary hatrany farany tsy nivadika tany finoana an'Andriamanitra. Rehefa malala kristianina hafa zay tanaraka ny tompo tsy maintsy maninona mandany tenany. Rehefa malala zany no antoka hitondra famonjena ho atsika. Fa na iza no avery ny ainy dia maninona moa avonjy azy azo antoka ny famonjen'Andriamanitra ry havana. Ary ty tenatsika ity tadidio ry havako fa in'Andriamanitra mijery mitsinjo ny amin'ny fiainatsika fa ny anjaranao aloha dia manaiky an'Andriamanitra anatanteraka ny sitrapo. Ary zay mahatonga ny tompo zay laza teto amin'ity teny ity. Raha hitatsika tsara lay natezitra ny tompo tamin'ny Petera satria valina loatra ny amin'izy izy ny amin'ny tenany izy. Zany ry havako ny tsarotsy lay saika asandraky Jesosy mpanjaka
sakasatra Jesoa ho tena mpitondra ny vahoaka rehetra ary nasandatra i Jesoa no heverina anafaka ny olona ho amin'izay very mangetra mamatotra azy rehetra anafaka azy eo alohan'ny lalàna romanina fa tao anatiny zany rehetrarehetra zany diavana nanizingizinana sy napetraka mazava tsara eto amin'ity teny ity fa Jesoa efa manana lalana voasoritra Andriamanitra anatanterahana famonjenantsika tsy maintsy mandany tenany izy na dia mafy taminy azy ny amin'izay lalana tsy maintsy izorany tsy maintsy manaiky izy ny enan'izy anambony indrindra ny en'Andriamanitra anambony indrindra ny atranteraka ny famonjena izao tontolo zao ny antsiny sy ny fahatongavana nanafona ny tenany hatramin'ny farany izy rehefa malala kristianina izany no andrasan'Andriamanitra ho atsika zay voninkanon tombo riava tsy maintsy manamaivana mety manafona zay veritsika maizy azy atsika isika atanteraka ninona ny planin'Andriamanitra na iza tanarakaky tsy maintsy mandany tenany izy ny tsy fahaizantsika riava ary ny fahaizantsika mametraka maizy azy an'Andriamanitra ndraindray mety hanikotra ny ainy zany ndraindray mety hiteraka ratra ao anatinao zany ndraindray mety hiteraka ady mpanahy ao anatinao zany fa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra atsika lalateriny makany ka zay rehetra vonika anaraka ny tombo tsy maintsy maninona mandany tenany azany fahitantsika mandany tenatsika zany fa fametrahana ambony mihoatra amin'ny zavatra rehetra ny en'Andriamanitra izay no andrasany ho an'izay vonika anaraka azy riavana malala Jesoa modely ho antsika tao anatin'izany diavana lalana zay nizorany sy ny diavana fa nifoanany ny tenany diavana ary niteraka hatramin'ny fahafatesany azy zany sy nampaninina azy atanteraka ninona ilay sitrapon'Andriamanitra dia ny famonjena izao tontolo zao nanjana azy zay rehetra vonika anaraka ny tompo azy atao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny atsapa hoe ny nambony an'Andriamanitra nina ambony fa na iza very ny aingy no nianiko Jesoa dia maninona havonjy azy izany diavana fa ny zavatra anankiray faharongeza be fepetra faharoa riava apetrako ny tompo raha anatin'ny kariny anao zany ho raketao tsara ho fantatrao tsara fa zay rehetra vonika anaraka ny tompo riava teo kristiana teo mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy mitondra inona mitondra ny azy fijaliana zay no ambarany tompetra lalana tsy maintsy izorany zany fa na iza tanaraka ao Jesoa daoka izy antany tenany ka hitondra ny azy fijaliana ny azy fijaliana Jesosy Kristy riava dia lalana nizorany efa fantatsika tsara fa ambarany Jesoa mazava tsara ny zanak'olona tsy maintsy atao inao lavon'ny olona izy lavon'ny olona sy lohany mpisorona ary nina moa mpanoran-dalàna ary tsy maintsy atao inona hovonoany kanefa tsy mijanona eo zany fa tsy maintsy mitsangana izy amin'ny andro fahatelo lalana ny fiainana maha-kristianina dia tady tsara mendrika ury afaka ny fiainatsika mendrika izy teo ny fiainatsika azany fiainam-panompona kristiana tokony fantatsika zany hoe izany dia hoe lay Andriamanitra ary amin'ny faratampony ma-Andriamanitra azy nanaiky tonga hidina nanaiky tonga olona nanaiky hijaly nanaiky ho faty ary nidina tay zany afarany tany fiainatsika tany amin'ny fahafatesana ary zay lalana nizorany zay riava nampiakatra azy nampisandratana azy ary nisandratany ho amin'ny toerana avy sy ambony indrindra fa na izy tany amin'ny fiainatsika lasa raninona nitsangana tamin'ny maty niperaka avaran'Andriamanitra raiky sy toa nandray ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etiatara ary teo ampelantanany ny fahefana rehetra zay edi-pisandratany men'Andriamanitra atsika ka izay to lalana sy maintsy izorana zay rehetra manaiky anaradiny tombo riava ary tokony ho fantatsika foana manaiky izany isika fa lalana tsy maintsy andehana ho an'izay rehetra mihina tsy zay rehetra mahafinaritra atsika foana akory no tsy maintsy ainanao riava fa misy lalana efa voasoritra Andriamanitra tsy maintsy andehanantsika ary arakaraka zay anatanterahitsika sy anolorantsika teny idinanao lalina amin'ny kiasan'Andriamanitra ity vao mainka mampanenina mamafy ny fijanotoetra lalovatsika fa ianao rehefa ampelantanan'Andriamanitra riava mety mizongozina mety mivadibadika ao ianao fa ny azonao antoka dia ampelantanana izy ianao eo ampelantanan'Andriamanitra ianao azo antoka ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fomban'ny fiahiny fa lalana tsy maintsy izorana ary tsy maintsy andehanany mindrehetra zany lalana ny azo fijaliana izany riavana malala kristianina havana eo amin'ny fiainam-panompona dia tokony fantatsika misy nantsona hoe etamavesatra ny etamavesatra riava
dia rehetrika olona maro samihafa eo amin'ny fiainantsika zay ampianariny tompantsika tsitsika ny tompo mitondra azy fa apetraka izy izy eo am-penatanan'Andriamanitra apetraka amin'ny tompony entana mavesatra manao tahaka an'le ramatoa anankiray fa fanjivotra daholo ny zakatoko rehetrarehetra loloetana ary efa miloloetana izy nahita fiara anankiray misakina eto ary zanako fa reraka loatra renbenareo nakarina tao anaty fiara matobe fa ny zavatra hita dia zao mbola fangelitra amin'ilay entana ihany io tenany rehetrarehetra le entana zany tsy napetraka fa mbola napenina milavina ihany nefa efa onenina izy ao anaty fiara izy zany ny fiainantsika matetika ary efa entinao tsy apetraka amin'ny tompo ny entanao ry havana dia hita soritra amin'ny andavanandrom-piainanao fa tena olona manina anao reraka sy ianao le voajerina tahaka fotsiny dia fantare reraka ty olona ity fisaka ary tena trotraka rehefa tsy mahay mametraka ny entana mihitsy atompo ianao ianao hoe manteny ny tompo hoe makanesa ty amiko ianareo miasa maravisan-tentana zao mianareo inona tsy tsara mbola entinao ihany ary arotiny hafa ny fotoana ananao ny tompo apetrao amin'ny entana aza mitondra ny mavesatra fa apetrao amin'ny tompo zany anaova ny antso hafanao efa omenanao ny antso hafa omeny tompo apetrao amin'izay mavesatra eo amin'ny fiainanao zay antsoina entana mavesatra tsy entinao apetrao amin'ny tompo aiza mametraka mitondra ny entanao eo am-pelantanan'ny tompo ry hafa ary zany no ampianariko tatoatonay fa io asany maizina mamezana manavesatra mangeja amin'ny fiainanao io tsy matambatambaza fa men'Andriamanitra anao ny famezam-pahasoavana men'Andriamanitra anao ny hery sy ny fahefana ry hafa ary ny anaran'Andriamanitra ao anatinao zay efa nitsony anao ny asany maizina dia didina atao inona didina amin'ny anaran'i Jesosy van Nazareta lay tompotompanjakan'Andriamanitra tsy tomoany didina ny asany maizina blokazy mangeja anao rehetra ny vato misakana aminao rehetra ny ozina rehetrarehetra manakorotana amin'ny fiainanao rehetra didina ry hafa zany na famezam-pahasoavana men'Andriamanitra atsika tsy miandry amin'ny mpiavy ianao tsy miandry amin'ny paster ao anatin'ny sorana misy ary misy zavatra misy asany maizana misy fangejana maro samihafa enao sy za men'Andriamanitra fahefana ry hafa ary ny asany maizina didina ny lalana tsy maintsy hitondranan-dreny zany ry hafa lay famezam-pahasoavana meny tompo atsika ampiasao ampia tanterao fa maninany manaiky gezainy ianao ry hafa ary zay indrindra lay antso avy meny tompo atsika apetrao amin'ny tompony eta mavesatra aza miady rezatra eo amin'ny fiaina zay eta mavesatra fa misy ny azo fijaliana tsy maintsy rehetinao tsy maintsy lanjainao tsy azonao ialana fa miaraka aminao foana ary tsy misaraka ny fiainana maha-kristiana zany inona azo fijaliana zany tsy maintsy lanjaina tamin'ny lalana romanina ry havana dia tsy maintsy lanjaina ny azo fijaliana mandrapatonga any amin'ny toerana aminona ny olomeloka anankiray tahaka an'i Jesosy hitatsika tsara fa rehefa meloana Jesosy na dia tsy meloka azy hitatsika tsara le izy lanja ny azo fijaliana nentina hatrany Golgota zay toerana aminona azy dia tahaka zany misy olona azo fijaliana tsy maintsy hoentina ny azo fijaliana ny fanenjehana ny fanakianana maro samihafa izy ianao tsy enjehana izy ianao tsy kialina riavana malala arakaraka ny natanteranao ny asa arakaraka ny mahatompona raikitra anao arakaraka mahalohany ianao amin'ny zavatra rehetra any aminao dao ny fijerin'ny olona ary mifantatra aminao nina rehetra ny fanakianana sy ny fanenjehana zany ny tokony ataitra raha misy olona kristianina kaminjary daoko izy maninona ifaly amin'izany anarany zany lana ny azo fijaliana tsy maintsy izorany rehetra vonoka anaraka ny tompo hafa fa ao anaty zany lalany ny azo fijaliana zany tsy maintsy mefarany inona fandresena ary fandresena lezinezina ho antsika ry hafa fa tsy lala ny azo fijaliana ny mahatonga anao enitra ny angatsika na tratra ny famboleny devoly ry hafa fa izany tretrarehetra zany azy no tokony hatonga anao iazona sy tahiry fikitra ny finoana hatrany farany ry hafana fa zay mahatra hatrany farany no hovonjena tandrovy ary ry havana malala atono no fantatsika fa na iza teo kristiana teo mpanompon'Andriamanitra ry hafa tsy maintsy mandany ina no mitenaky ny faro mitondra ny azo fijaliana ento ny azo fijalianao ry hafa tsy apetraka ao amin'izy zany fa ianao mila miazona sy mitondro zany hatrany farany fa Jesosy Kristy lalana
voasoratra tsy maintsy rahantsika rehetra fa nijaro mafy izy avy eo nanina laviny olona izy novonoana izy ary dia tamin'ny andro fahatelo hitsangana tamaty zany lalany mpandresena meny tompo an'izay matoky azy azy tokony ataitranao intsony lalany azy fijaliana fa mipepetra fahatelo re kristianina hafa zay tsy tokony akivy anao zany na mitambodika anao zany fa tokony ekenao fa zay vonina anaraka ny tompo zay teo mpanompin'Andriamanitra matoky ary zay tenao te kristianina tokoa akoatra ny fandavana ny tena fitondrany azy fijaliana dia ny fahatelo mazava tsara anaraka ny tompo ka tsy menatra azy anaraka ny tompo ka tsy menatra azy ary zay indrindra ny fanambarana fahatelo ngeza be zay afatra ho anao ry havako zay ambara ny tenin'Andriamanitra eto fa mila tsy menatra feno fahasahina isika hatramin'ny farany ary vonina hijoro amin'ny fanarana ny tompo ry havako na inona mafy ny fizahn-toetra na fandrahonana tsy menatra feno fahasahina mitanatra ny farany lay finoana sy fahatokina zay efa nikena zany ry havako natao ikena martyra tsy menatra amin'ny fanarana ny tompo hatramin'ny farany fa na iza menatra amin'ny tompo dia manina moa lavika aminena moa lavika eo anatrihan'ny raiko izy rehefa tonga anatrihan'ny zanak'olona ary rehefa Jesosy havako no menatra amintsika fa averezana ny dikan'izany ary itsika dia mazava tsara ny fanambarana fa mila mijoro tsy tsanga menatra amin'ny fanomponan'ny tompo tantara ny Nebukadnezara nampiasa ny era sy ny fahefany nampiololo nanosongozina ny finoana izy telo lahy izao Mesaka Sadraka Abednego aintsika eto akaty fotsy zany tantara ngezabe naseho teto ary tantara hoentitsika ho zaray fa niza monina moa anisany ny fahefana ry havako eo am-pelantanan'Andriamanitra lay niantso mifidy atsika ary fahefana am-pomban'Andriamanitra ho an'izay matoky azy zany fahefana zany ary efa nijoratra amin'ny farany izy telo lahy fa tsy koka amin'ilay sary olona volamena rehefa nanome toky fa tsy mahavita azy ny Andriamanitra ny Nebukadnezara ary tsy vatika ny Andriamanitra zay mahafonjy azy izy ry havana malahy nijoratra ny farany samy atika ny fahavalo dia Nebukadnezara izy telo lahy ny zavatra hita sy tsarontsika ny anamay Nebukadnezara niova fotanteraka nivatika tamin'ny finoana nanaika n'Andriamanitra resy lahatra teo alohan'ilay fampiren'Andriamanitra zay nitanterahany tamin'izy telo lahy zany misy ho antsika ry havako mpanompon'Andriamanitra tsy menatra hijoratra ny farany mampanompon'Andriamanitra matoky na dia ningotra hatramin'ny aina azy zany maray vola martyra an'ity volana ity tian'Andriamanitra ajoro ho lehilahy sy vehivavy kristiana mpanaradia tsy menatra vonoka anaraka ny tompo ry havako le Andriamanitra ary zany mahiriko antiakaty fotsy ity tena mpanompon'Andriamanitra tsy mitsanga menatra eo amin'ny fanomponan'ny tompo ozy Paoly apôstôly fa tsy menatra amin'ny filazany tsara fa inao izy herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany ina dika zany hery zany dinamita vanja dinamisy zany natao hoe hery havany fa poambato ngezabe ren'le fanapotena vato lampireny natao hoe dinamita ary mihoatra lavitra no zany ny herin'Andriamanitra ry havany ampombany atsika mihoatra lavitra no dinamita zay afaka mampitsonika ny fovatotsika ifeverana ho zavatra mampitorotoro ny fotsika zany dinamita na ny vanjan'Andriamanitra zany dia ny tenin'Andriamanitra mampitsonika lay fotsika mafy atonga atsika ho fiasana opelatana izy opelatana n'Andriamanitra atonga atsika ho fitaovana avitana fanaka eo anatrihan'ny tompo ary atonga atsika mpiara-miasa amin'Andriamanitra zany tsy tokony ampitsanga menatra atsika ry havako ilay tenin'Andriamanitra herin'Andriamanitra iorenany finoana sy ny fanantenantsika ka na iza naraka ny tompo dia tsy tokony menatra amin'ny fanarana azy ry havako mitana na dia ningotra hatramin'ny aina azy ny any Petera ry havako fantatsika tsara nandany izy moa izy nandany tompo intelo izy tsy fantatro ary Petera ihany sy ny mpianatra niantrefany baiko ny tompo eto hoe
tsy maintsy manino izy mandany tenandray izy zany riava lay antso fanarahana tompo meny antsika tsy tompo tsony tokony lavina fa izy mihitsy ny tenanao mihitsy milava eo anatrian'ny tompo rehefa malala kristianina hafa baiko telo meny tompo atsika azy fepetra telo ny fanarahana ny tompo nomenanao amin'ny tialoany ity na eza tianaraka amin'ny tompo emena mo aok'izy mandany tenany faharoa hitondra ny azy fijaliana ary fahatelo tsy mena manaraka azy tsy tranga mena zany le tompo re afaka ampahela atsika e maherezo mahatoky amin'ny fananana tompo isika amen.